siatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky siasantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky siasantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatra isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiantony tsara raha n'olotra ny ainy, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina ka miray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Agnatin'izao afaliagna lehibe entin'ny Paka fitsanganan'i Jesosy Kristy tompontsika ho velogno zao ry kristianina havagna ry mpiaino ajaigny no entinay manolotro ny teny fiarabagna ho anao ho antsika izay magnaraka sy eo am-pagnarahagna an'izao onjam-peon'ny radio Fagniry tiantsika jiaby izao. Asabotsy masigny ariva izay aligny ny andrasantsika ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tompontsika ho velogno sady nagnatanterahantsika ihany koa ireo fankalazagna efatra izay niarahantsika jiaby ny lomagno tagnatin'izay alin'ny Paka izegny. Ka ny fankalazagna an Jesosy Kristy tompontsika tenin'Andriamanitra no ndeha atolotra antsika jiaby amin'izao magnaraka izao eto amin'ny radio Fagniry tamin'igny alin'ny Paka de ny harivan'ny asabotsy masina igny. Toy izao ary ny namakiagna ireo tenin'Andriamanitra izay naroson'ny fiangonana ho antsika izay nielagnielagny ny toroteny sy fampianaragna ary hafatra avy tamin'ny ray aman-drenitsika de ny archevêque son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson izay tsy mitsahatra ny mizara ny soa ny hafatra ary ny fampianaragna ho antsika olo araiky jiaby ato amin'ny diocèse indrindra fa atsika anao izay afaka maharegny amin'ny alalan'izao onjam-peon'ny radio Fagniry izao ke atolotra anao ampitiavagna sy ampagnajiagna zegny jiaby zegny ke mena finaritra miaraka amin'ny radio Fagniry. Ieno any Kristy tenin'Andriamanitra arsika ka mitoera sara mipetra isika. O karo tombosaina tokoa isika iaino any Kristy mivolagna amintsika agnarivo taogna no nikolokoloan'Andriamanitra sika nanabeazany asika nanambarany tamitsika olombelona ny asarobidy ny fiombonana aminy raha lavo amin'ny fahotana isika. Maromaro ary ny tenin'Andriamanitra orenesika androany manambara an'izay rehetra izay. Pendant plusieurs années, des milliers d'années, Dieu a éduqué son peuple. Il a enseigné aux hommes
comment vivre en communion avec lui, avec tous les hommes, avec la nature, et surtout pour nous préparer à accueillir ce don précieux que son Fils, malgré nos péchés. En effet, à cause des péchés, la vie de tous les jours est un combat contre la mort. Maintenant, grâce à son Fils, il nous a donné la clé de la vie. C'est ce que nous allons essayer donc de comprendre à travers ces diverses lectures. Et nous constaterons que l'accompagnement qu'a fait Dieu à travers ces siècles n'était pas facile. C'était long et difficile et même tortueux. Mais Dieu a voulu ainsi pour manifester sa miséricorde. Ces belles lectures d'aujourd'hui montrent bien que Dieu est là au milieu de nous. Et surtout, comme dit à la fin Saint Paul, c'est le Christ qui a le dernier mot. Yenu nitenandemantarsi. Vakteny voalohany, boky Jenesy. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany. Tsy nisy endrika sady foana ny tany. Ny aizina no nanarina ny antsana, ary ny fanahin'Andriamanitra no sonenika tambonin'ny rano. Hoy Andriamanitra, misia ny mazava dia nisy ny mazava. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava. Nosarain'Andriamanitra ny mazava sy ny aizina, ka ny mazava nataony hoe andro, ary ny maizina kosa alina. Dia nisy hariva ary nisy maraina, izay no andro voalohany. Hoy Andriamanitra, misia bakabaka eo anelanelan'ny rano, ary aoka izy ampisaraka ny rano amin'ny rano. Dia nataon'Andriamanitra ny abakabaka, ka ny rano ambony abakabaka, dia nosarainy tamin'ny rano ambanin'ny abakabaka, dia tanteraka izany. Nataon'Andriamanitra hoe lanitra ny abakabaka, ary nisy hariva, nisy ny maraina. Izay no andro faharoa. Hoy Andriamanitra, aoka hiangona amin'ny fitoerana iray ny rano eo ambanin'ny lanitra, ka aoka iseho ny maina, dia tanteraka izany. Nataon'Andriamanitra hoe tany ny maina, ary nataony hoe ranomasina ny ranotafangony, ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Dia hoy Andriamanitra, aoka ny tany haniry ahitra maitso sy anana mamoa ary hazo mamoa, samy mamoa misy ny voany ao aminy, araka ny karazany avy eny ambonin'ny tany, dia tanteraka izany. Ary ny tany naniry ahitra maitso sy anana manana mamoa samy araka ny karazany avy, ary azo mamoa voany ao aminy, samy araka ny karazany avy. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Dia nisy hariva ary nisy maraina, izay no andro fahatelo. Hoy Andriamanitra, misia fanazavana eo amin'ny abakabakin'ny lanitra, mba hampisaraka ny andro sy ny alina, ary aoka izy ho famantarana, ka hanamarika ny fotoana sy ny andro ary ny taona, ary aoka ho fanazavana eny amin'ny abakabakin'ny lanitra hanazava ny tany. Dia tanteraka izany. Nanao hazavana roa lehibe Andriamanitra. Ny lehibebe kokoa nitarika ny andro, ny kelikely kosa hitarika ny alina, ary nanao ny kintana koa. Napetrak'Andriamanitra eo amin'ny abakabakin'ny lanitra ireo hanazava ny tany, hitarika ny andro sy ny alina,
ampisaraka ny mazava sy ny maizina ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Dia nisy hariva ary nisy maraina, izay no andro fahaefatra. Hoy Andriamanitra, aoka ny rano ho be zava-mananaina mieritreritra, ary aoka ny vorona nidina ambonin'ny tany eny amin'ny habakabaky ny lanitra. Dia noharian'Andriamanitra ny biby vaventy anatin'ny rano sy ny zava-mananaina mihetsiketsika rehetra mieritreritra anatin'ny rano, samy araka ny karazany avy. Mba amin'ny voromanidina manana elatra araka ny karazany avy. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Dia nitsodranan'ireo Andriamanitra nanao hoe, miteraha maro sy mitomboa ary mamenoa ny ranomasina, ary aoka ny vorona hiamara eo ambonin'ny tany. Dia nisy hariva ary nisy maraina, izay no andro fahadimy. Hoy Andriamanitra, aoka ny tany hamoaka zava-mananaina araka ny karazany avy. Dia ny biby fiompy, ny biby mikisaka sy ny biby ny tany araka ny karazany avy. Dia tanteraka izany. Nataon'Andriamanitra ny biby ny tany araka ny karazany avy sy ny biby fiompy araka ny karazany avy, mba amin'izay rehetra mikisaka amin'ny tany araka ny karazany avy. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Raha efa izany dia hoy Andriamanitra, andeha sika nao olona mitovy endrika amintsika, mifanahaka amintsika, ka aoka njakany avokoa ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina, ny voromanidina eny amin'ny habakabaka, ny biby fiompy sy ny tany rehetra, ary ny biby mandady mikisaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona mitovy endrika aminy. Mitovy endrika amin'Andriamanitra no nahariany azy, ary nataony lahy sy vavy izy ireo. Dia nitsodrana azy ireo Andriamanitra ka nanao taminy hoe, miteraha maro, mitomboa sy mamenoa ny tany ka mizaka azy. Ary anjakao ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina, ny voromanidina mba amin'ny biby rehetra mihetsiketsika ambonin'ny tany. Ary hoy Andriamanitra, indro meko anareo ny anana mamoa rehetra eo ambonin'ny tany, mba amin'ny hazo rehetra misy voankazo manana ny voany ao aminy. Izany no atao fihinanareo. Fa ho an'ny bibiny tany mba amin'ny voromanidina sy izay rehetra mihetsiketsika eto ambonin'ny tany ka manam-pofinaina ao aminy, dia ny zava-maitso rehetra no omeko fihinany. Dia tanteraka izany. Ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony ka tsara indrindra izany. Ary nisy hariva sy maraina, izay no andro fahaenina. Toy izany no navitan'ny lanitra sy ny tany mba amin'izay rehetra momba azy. Ary tamin'ny andro fahafito dia efa vitan'Andriamanitra ny asa nataony, ka tamin'ny andro fahafito izy nitsahatra tamin'ny asa rehetra nataony. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Andro lehibe loatra ity andro sabosy masina ity, ary zay no mahatonga asika mamaky tenin'Andriamanitra maromaro. Ka toy izay anao toroteny indray mandeha aorinan'ny evanjely, dia iezasika ary andinika siraikiraiky ireo tenin'Andriamanitra roso. Tsy tao lava fa anampy asika isakosako azy ary itelina azy mba amelona ny fiainansika. Ny bokin'ny Genèse no nrenesika teo, anganomasina moa ny filaza azy, zany hoe sy hoe ny ohatran'io, sy hoe de niseho araky ny zavatra ny tantaraina teo ohatran'ny hoe manao reportage, fa ny hevitra
no tiany mpanoratra eto ho azosika. Fantatrasika fa misy roa ny boky mitantara ny fahareny. Ity no ndrenesika. Ka zavatra anankitelo no sara hosipihana ary fampianarana ho asika amin'izao sabosy masina izao. Voalohany, enisika fa naverimberina nosarahana izao, nisy ny fisarahana zay ny andro voalohany nisaraka izao. Zany hoe sy misy nataon'Andriamanitra fanavahana, sy hoe fanilikilina izay, fa tadiavin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany samy amin'ny toerany zavatra rehetra, fa ny zavatra mifangaro no mahatonga ny fahotana. Zay ny voalohany. Ny biby amin'izao, ny biby fiompy, ny vola samy mipetraka. Raha tiasika ilamina ny fiainasika dia ny fametrahana ny zavatra amin'ny toerana sahaza azy, ary ao anatin'izay ny fifanajana. Ny zavatra faharoa dia noharian'Andriamanitra izao rehetra izao mba ho ansika olombelona, satria nataony mitovy endrika aminy isika, ary zay ny zava-dehibe. Sy hoe anzakazaka fa kosa ikarakara sy kolokolo an'izao rehetra izao, ary zay ny tontolo iainana, ary zay ny fampianarana nataon'ny Papa ary ho alalintsika mandrakariva. Noharian'Andriamanitra izao rehetra izao mba ho asika. Ny fahatelo dia mbola mitohy amin'izay, noharian'Andriamanitra mitovy endrika amintsika. Ka noho izany, arakaraky ny ampivelatra an'izay endrik'Andriamanitra ao amintsika izay no azahosika ny fivelarana marina. Ary ny endrik'Andriamanitra dia i Kristy. Ka fiverenana, fahariana vaovao zany izao ankalazaisika izao. Ary zay ny dikan'ny fahazavan'ny Paka, manavaka ny aizina amin'ny mazava. Ary zay no dikan'ny tenin'Andriamanitra, manilo asika mba hahafantatra fa ao amin'ny Kristy no nahariana an'izao rehetra izao. Ka izay no iobisika amin'ny Salamo 8:100 i Kristy no nahariana an'izao tontolo izao.
Yanareva bona seseyena bujitare Sedera yanare yazu semamu Yanare tolbi yobi Yanare semani nar semandadi Yanare banza yanare bawajina isa Yanare wani yanare pisani tutulu Yanare satu sekarabaka yakali Yanare wa Yesu subiul mareka Istinuna ni amani ansabe tisawo Istinu isimi nana nemani ansabe tisawo Kristinu amundu nana Ndi amani Riandriaman trandianana rainayo Magagan fombanary anao n'olombelona fa vomainka magaga kokoa ny fomba nanavotanao azy ko atovy matosaina izay anohitra ny fahotana mba homendrika hazo ny hafaliana mandrakizay amin'ny alalan'i Kristy tompona Vakiteny faharoa boky Jenezy. Tamin'izany andro izany Andriamanitra nizaha toetra any Abrahama ka nanao taminy hoe ry Abrahama o aroa izy inty aho dia hoy Andriamanitra ento ny zanakao ilay tokanao ilay tianao dia Isaka ka mankanesa any amin'ny tany Moria ary rehefa mbiany atero izy usurna durna eo ambony anankiray amin'ny tendrombohitra atoroko anao ary ny anjelin'ny tompo niantso any Abrahama fanindroany tany an-danitra ka nanao hoe efa nianiana tamin'ny tenako aho hoy ny tompo fa noho ianao nanao izany sy tsy nanda fa nafoy ny zanakao ilay tokanao ho ahy dia anisy soanao aho amaro ny taranakao taka ny kintana eny an-danitra sy ny fasika eny amoron-dranomasina ary ny taranakao ahazo ny vavahadiny fahavalony amin'ny taranakao no anasoavana ny firenena rehetra ambony tany satria nanaiky nitenika ianao izany ary ny tenin'ny tompo ny vakiteny voalohany mitantara ny faharinan'izao tontolo izao nisy fifandraisana lehibe ary teo amin'ny olombelona sy tamin'Andriamanitra satria noharian'Andriamanitra hitovy endrika amin'ny olombelona kiondalana lehibe torona araky ny fomba fiteny io fiantsonany Abrahama io ary indrindrindrindra nantsoiny Andriamanitra i Abrahama anova ny fomba fifandraisana amin'Andriamanitra raha taloha ny fifandraisana dia tamin'ny alalan'ny sakrifisy famonona mba hoeverina malifaly an'Andriamanitra sy izay anefa ny tadiavin'Andriamanitra fa ny anatanteraka ny sitrapony zay ny famozena ho ansika inona tokoa ny fahotanany Adama inona ny fahotana nataony Eva nanda sy nanaraka an'Andriamanitra izy ka izay indrindra no fampianarana eto dia sy inona fa ny fankatoavana ny fanekena ny tenin'Andriamanitra no aza hosika famojena
ary dia tanteraka zany tao amin'ny Abrahama, tanteraka izay tao amin'ny Jesoa. I Jesoa no sakafo azy dia nyfanatanterahana ny sitrak'Andriamanitra. Raha tiasika hiavao tokoa ary ny fiainansika dia izay no lalakombana ho asika. Izay no entisika amin'ny Salamo 120 iarahasika mihira amin'izao: andeha ho anomana toerana ho anareo, andeha tokoa i Jesoa iombona amintsika bebe kokoa, ka ny fiombonana aminy dia ny fanatanterahana ny sitrak'Andriamanitra. Vavaka re Andriamanitra andianana raina io, tena rainy mpino tokoa ianao araky ny fampanantenana fahiny, dia atosakao ny fahasoavanao anerana ny tany tontolo, ary noho ny misteriny Paka dia nasandratra ho rainy firenena rehetra i Abrahama mpanomponao, araky ilay fianianana nataonao, koa mianta aminao ary izahay. Enganeny vahoakanao ahay ankatoa sy anona zany ansonao masina izany, amin'ny alalan'i Kristy tompona. Vakteny fahatelo, boky Exode. Lecture du livre de l'Exode. Les fils d'Israël, voyant les Égyptiens lancés à leur poursuite, étaient effrayés. Le Seigneur dit à Moïse: pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras contre la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël pénètrent dans la mer à pied sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens, ils pénétreront derrière eux dans la mer, je triompherai pour ma gloire de Pharaon et de toute son armée,
de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand j'aurai triomphé pour ma gloire de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël changea de place et se porta à l'arrière. La colonne de nuée quitta l'avant-garde et vint se placer à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que, de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras contre la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un vent fort d'est, et il mit la mer à sec. Les eaux se fendirent, et les fils d'Israël pénétrèrent dans la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et pénétrèrent derrière eux avec tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa depuis la colonne de feu et de nuée l'armée des Égyptiens et il la mit en déroute. Il faussa les roues de leurs chars et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent: fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. Le Seigneur dit à Moïse: étends le bras contre la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. Moïse étendit le bras contre la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent toute l'armée de Pharaon, ses chars et ses guerriers qui avaient pénétré dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte. Et Israël vit sur le bord de la mer les cadavres des Égyptiens. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors, Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Parole du Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tandindiny batemy ilay fandalovana nataon'ny vahoaka an'Israely tao amin'ny ranomasina mena. Ary fantatrasika fa mandalo ranomasina misamboaravoara isika matetika amin'ny fiainasika. Nefa i Jesoa nandresy ny fahafatesana, nandresy ny rasy rehetra izy ka manafaka asika amin'izay mamatipatotra asika. Comme nous le savons, l'histoire dont nous venons d'écouter, qui nous rappelle le passage de la mer Rouge, c'est le symbole de baptême. Combien de fois dans nos vies nous sommes troublés par des tempêtes provenant surtout de nos péchés, des difficultés de la vie. Mais Jésus a vaincu tout cela et transforme notre vie en joie et en paix si nous nous accrochons à lui. Avec le peuple de Dieu, nous allons chanter ensemble le cantique de Moïse. Car il a fait éclater
sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Le Seigneur est ma force et celle que je chante. Arakami fahentsika mori tenojegny dia tsy misy solomasina miavaka natao tamin'ny francophone na ireo izay manatanteraka ny lamesa amin'ny teny vazaha fa miaraka manatanteraka solomasiny na ny gasy na ny vazaha aty amin'ny eglizy iraka Fomasin'i Jesoa katedraly. Arak'izay miary dia mifangaro eto ireo teny roa ireo agnatin'ny solomasiny. Dia misy ny tenin'Andriamanitra vakiny amin'ny teny malagasy ary misy ihany koa ny atao amin'ny teny vahiny koa dia izay manamara fa tsika jiaby ty olo raiky na ino karazana misy anao na ino olo raiky tambatra Jesosy Kristy amin'ny fitiavany indrindra fa amin'izao fitsanganany ovelogno izao tsika jiaby te miaraka mombombavaka ary mombo mpanahy amin'ny alalan'izao alin'ny paka izay ankalazana ny nitsanganan'i Jesosy Kristy tompontsika ovelogno izao. Mbola mitoetrany ny fanarantsika ireo tenin'Andriamanitra izay narosony fiangonana ho antsika amin'izao alin'ny paka izao ary izay jiaby izay raha ny toriteny sy fampianarana afatra avy amin'ny ray aman-dreny archevêque de son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson izay mitarika an'izao solomasina izao. Cheval et cavalier, qui est comme toi parmi les dieux. Oh Yahvé, tu as soufflé de ton haleine, et comme du plomb la mer les a engloutis. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Akisiki vavaka Riandriamanitra andriananarainayo mbola hitanay mamirapiratra amin'izao andronay izao ny zava-magaga nataonao fahiny vahoaka iray monja tamin'izany nanehoanao ny herinao nanavotanao tamin'ny fanenjen'ny faraona ny firenena rehetra kosa ankehitriny novonjenao amin'ny rano anaovana bate mampahazo aim-baovao ko mba ataovy tonga zanaka Abrahama ny taranak'olombelona sy vakivo ary ataovy mitovy saranga amin'ny zanak'Israely amin'ny alalan'i Kristy tompona. Vaky teny fahaefatra bokyny Isaia mpaminany. Ny vadinao dia nipahary anao, ny tompony tafika no anarany, ary ny mpanavitra anao dia ilay masin'i Israely, Andriamanitry ny tany rehetra no iantsoana azy. Ohatra ny vadina fohy sy trapahoriana no ampodian'ny tompo anao, ohatra ny vadiny fatanorana efa nisaorana hoy ny Andriamanitra ao. Vetivety foana, kelikely foana no nafozako anao, fa amin'indra fo lehibe kosa no amoriako anao. Tamin'ny firehetana tezerako no nanafenako vetivety ny tavako taminao, fa ampitiavina mandrakizay kosa no angorako anao, hoy ny tompo mpanavitra anao. Dia ho toy ilay rano Noe izany amiko, no ny nianiana aho, fa ilay rano Noe tsy elintsony amin'ny tany, toy izany koa no nianianako fa tsy ho tesitra aminao na andrahonanao intsony aho.
na dia hiataka aza ny tendrombohitra ka iozongozona ny avoana ny fitiavako tsy mba hiala aminao ary ny fanekem-pihavanako tsy mba hikorontana hoy ny tompo ilay mangoraka anao. Rika laory afotofoto ny tafio-drivotra tsy manam-piononana ao, indro aho andatsaka ny vatonao amin'ny antimoanina sy anorona anao eo ambony safira, ataoko vato tsy leon-doza ny nongonongo mandanao, eskarboklà ny vavahadinao ary vatosoa avokoa ny manda manodidina anao. Ho mpianatry ny tompo avokoa ny zanakao rehetra ary ho be fiadanana ny zanakao. Hatao miorina tsara amin'ny fahamarinana ianao, aoka ho lavitra anao ny fanahiana fa tsy manakatahorana ianao, ho lavitra anao ny fampatahorana fa tsy anakaiky anao zany. Izany ary ny teny ny tompo. Araky ny lazaisika teo am-pendohana sy hoe nandeha ho azy ny fanabeazana nataon'Andriamanitra asapahasika fa ao aminy amin'ny alalany sy miaraka aminy tena fiainana, ka dia enisika fanaka ny fampianarana zay azosika tokony iainana izay iampaminahana. Nambarany ahy fa tahaka ny tokatrano ao anatin'ny fanabeazana mety misy fahadisoana fa nokarakarain'Andriamanitra. Tiany Andriamanitra ho sapasika tokoa fa sy mba Andriamanitra lavitra izy, Andriamanitra eo anivosika, Andriamanitra mpamonjy, Andriamanitra mpiarabelona amintsika. Andeha ary atoky an'izany fitiavana izany sika ka hitanisa izany fitiavana izany amin'ny Salamo 30.
metrahako fantatro ilay nametrahako ny fitodiako ty Kristy lay tsy mivadika mandrakisa fantatro ilay nametrahako fantatro ilay nametrahako ny fitodiako ty Kristy lay tsy mivadika mandrakisa ao kisiki vavaka ry Andriamanitra andrianana raina io may fanjavadritra sy mandrakizay tokoa ianao ko ampitomboy anome voninahitra ny anarana ny taranaka nampanantenainao ny razanay na tokony teninao ary ampitomboy sambate ny zanaka atsanganao ka enganie izay nitokiny olo-marina fahiny fa ho tanteraka mba ho hitan'ny eglizy fa efa totosa manontolo ankehitriny amin'ny alalan'ny Kristy tompona. Vaky teny fahadimy boky ny Isaia mpaminany. Ianareo rehetra izay mangetaeta mankanesa ty amin'ny rano na dia ianareo tsy manambola aza avia mividiana vary ka mihinana avia ividy tsy amambola na takalo ividy divay sy ronono. Nahoana ianareo no mandany vola amin'izay tsy anina sy izay misasaranareo amin'izay tsy mahavoky koa miaino ahy ary mihinana izay tsara ary aoka ny fanahinareo iravoravo amin'ny anina fi atongilany ny sofinareo ka mankanesa ty amiko miainoa ka aoka ho velona ny fanahinareo ary anao fanenkena mandrakizay aminareo aho ka ho anome anareo ny fahasoavana nampanantenain'i Davida indro izay natsangako vavolombelona eo amin'ny firenena ho mpanapaka sy mpandidy ny firenena. Indro ianao iantso ny firenena tsy fantatrao ary ny firenena tsy nahalalanao hidododo aminao noho ny amin'ny Tompo Andriamanitrao sy ilay masin'i Israely satria nomeny voninahitra ianao. Mitadiavan'ny Tompo dia ny mbola mety ho hita izy, miantso azy dia ny mbola ankaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy hiala amin'ny lalany ary ny meloka amin'ny heviny ka hiverina amin'ny Tompo izy dia amindrany fo dia amin'Andriamanitra fa mamela malalaka izy. Fa ny fihevitro tsy fihevitrareo ary ny lalanareo tsy mba lalako teny mariny Tompo. Tahaka ny avon'ny lanitra noho ny tany no avon'ny lalako noho ny anareo sy avon'ny fihevitro noho ny fihevitrareo. Tahaka ny ranonorana amanoram-panala milatsaka avy any an-danitra ka tsy miverina any raha tsy efa mahavonto sy mahalonaka ny tany sy mampaniry ny zavatra mitsiry avy aminy ka mampahazo voafamafy ny mpamafy ary anina ho an'ny mpihinana. Toy izany ny teniko izay aloaky ny vavako tsy miverina amiko foana izy fa mahatanteraka izay tiako sy mahatontosa izay namoako azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Fitiavana tokoa Andriamanitra enisika tamin'ny vaky teny talohan'izao vondrenesika zao fa tiany sika ary kolokoloiny
amafisiny vakiteny voandrenetsika teo zay fitiavana maimaim-pon'Andriamanitra sy misy takaly asika no be siasia fa izy vonina anasoa anasara asika ary nitadiaviny dia ho lehibe ao amintsika ary niriny mba hamokatra ny fiainansika sy hamokatra amin'ny alalan'ny fitiavatena zay fantatra sika fa io no mampikorosofahana ny fiainansika fa amin'ny alalan'ny fitiavany zay nampianariny asika ary zay no antony nahariny asika ary zay no nasehony Jesoa fitiavana sy misy takalo izy fitiavana sy misy tambiny fa fitiavana maimaim-pona ka mianso asika izy mba anatona azy sika iombona aminy ka andao ary arak'izao ira sika manao zao anatona ny tompo tokoa isika ia anovo ny tenin'Andriamanitra anovo ny soa de sy zay fa ny tenany ary ny teniny
aoka isikivavaka ry Andriamanitra andrianana io maefa ny zavadrehitra sy mandrakizay tokoa ianao ary any fanantenany zao tontolo zao efa nambaranao tamin'ny teny nataon'ny mpaminany ny zava-magaga tanteraka ankehitriny koa velo ny fanirinin'ny vahoakana fa fahasoavana avy aminao ihany no ahafahan'ny mpi mandroso amin'ny asaram-panahy amin'ny alalan'i Kristy tompona. Vaky teny fahaenina, boky ny baroka mpaminany. Mihaino ary Israely ny lalam-piainana, manongilana sofina hianatra ny fahamalinana. Ahoana sy ahoana ngery Israely, ity ianao no aty amin'ny tany pahavalo, ka reraka aty amin'ny tany ny firenen-kafa, sy mandoto tena amin'ny maty, ka atao anisan'izay efa tafiditra any amin'ny Seoly. Nandao ny loharanom-pahendrena ianao, satria raha nandeha tamin'ny lalan'Andriamanitra ianao dia ho nitoetra tamin'ny fiadanana mandrakizay. Fantaro izay misy ny fahendrena sy ny hery ary ny fahazavan-tsaina, mba ho fantatrao miaraka amin'izany koa izay misy ny andro lava sy ny fiainana, izay misy ny fahazavana ho an'ny maso sy ny fiadanana. Iza no efa nahita ny toerana misy ny fahendrena, ary zovy no efa niditra tao amin'ny firaketany. Tsy misy olona mahalala ny lalany, namba namantatra tsara izay sakely-dalany akory, fa ilay mahalala ny zavatra rehetra no mahalala azy. Izy no mahita azy amin'ny fahiratan-tsainy, dia ilay nanorina ny tany ho mafy mandrakizay, sy nameno azy ireo biby manantongotra efatra. Ilay maniraka ny fahazavana dia lasa io, sy miantso azy, dia manaiky ampangovitana izy. Ireo kintana mamirapiratra eo amin'ny fitoerany, ka mifaly ery, dia antsoiny ka mamaly hoe indreto izahay. Dia mamirapiratra amin'ny kafaliana ireo ho an'ilay nahary azy. Izy no Andriamanitsika, ary tsy misy hafa mitovy aminy. Nahita ny lalan'ny fahendrena rehetra izy, ka nanome izany ho an'i Jakoba mpanompony, sy ho an'i Israely olo-malalany. Rehefa izany dia niseho teto an-tany izy, ka niresaka tamin'ny olombelona. Ny fahendrena dia ilay boky ny didin'Andriamanitra sy ny lalàna maharitra mandrakizay. Izay rehetra mifikitra aminy no tonga amin'ny fiainana, fa izay mandao azy kosa ho any amin'ny fahafatesana. Miverena ry Jakoba sy mifikira aminy, ary mizora amin'ny fahazavany mamirapiratra. Aza omena ho an'ny hafa ny voninahitrao, na ho an'ny firenen-kafa ny tombotsoanao. Sambatra isika ry Israely o,
fa nanambarana izay sitrak'Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Mangetaheta fahendrena mandrakariva isika. Sinona moa zay hoe fahendrena izay fa alala izay itondrana ny fiainana, alala ny lalakombana ahatonga ny fiainana mba ho lavrary. Ka ambarany mpaminany baroka ary amin'ny vakiteny voandrenesika teo fa sambatra ny olona manana an'izany fahendrena izany. Sy iza nefa ny fahendrena farany lavrary fa izay mahita ny fiainana ho isika, ary sy iza ny fiainana. Sy hoe mahita fotsiny, ary sy iza ny fiainana fa i Jesoa. Ary zay no ankalaza isika izao, sambatra ary sika mahalala fa i Jesoa no fiainana. Araky ny ambaran'ny baroka mpaminany eto, sambatra isika ry Israely fa nanambarana Andriamanitra zay sitrany. Sambatra tokoa ary sika mahalala fa i Jesoa no fahendrena ary Jesoa no fiainana. Sy ho asika samy rery nefa izany fahazavana izany, ary ny hafaliana dia ny mizarany izay fahazavana zay amin'ny manodidina dia ny fizorosika ho vavolombelona. Hiaraka ihira ny Salamo 8:20 ary sika, satria iraina koa isika ho fahazavana, ho fahendrena, ho fiainana ho an'ireo manodidina sika. Yang
izao tontolo izao ho ny tompo aoky siky vavaka ry Andriamanitra ndianana raina io mianso firenena lalandava ianao ampitombo ny eglizinao koengany ireo diovinao amin'ny rano fanaovana batemy mba harovanao sy ampinao mandrakariva amin'ny alalan'i Kristy tomponao. Vaky teny fahafito, boky ny Ezekela mpaminany. Tonga tamiko ny tenin'ny tompo nanao hoe ry zanak'olona, ry zareo taranak'Israely, fony izy nitoetra teo amin'ny tany dia nandoto azy tamin'ny fitondrantenany Manasany, fa ny fitondrantenan'izy ireo dia toy ny fahalotoan'ny vehivavy teo anatrehako, ka nahidiko tamin'izy ireo ny fahatezerako noho ny raha nalatsany tamin'ny tany sy noho ny nandotoany azy tamin'ny sampiny vetaveta. Naheliko any amin'ny fireneny izy ireo ka nahaka tany amin'ny tany samihafa. Notsaraiko araka ny fitondrantenany Manasa nataony izy, noho ny mbitany amin'ny firenena nalehany izy ireo dia nanala baraka ny anarako masina, fa izao ny filazany olona azy, ireo no olon'ilay misy avy any amin'ny tany no nialany, ka nangoraka ny anarako masina aho izay nalainy taranak'Israely baraka tamin'ny firenena nalehany any. Noho izany lazao amin'ny taranak'Israely hoe izao ny lazainy tompo ilay misy, tsy noho ny anareo no anaovako izao ry taranak'Israely, fa noho ny anarako masina izay nalainareo baraka tany amin'ny firenena nalehanareo. Amasiniko ny anarako lehibe izay voala baraka eny amin'ny firenena nanalanareo baraka azy, dia ho fantatry ny firenena fa tompo ilay misy aho. Teny mariny tompo ilay misy, raha efa manamaso ny tena ao aminareo eo imasony aho. Alaiko avy any amin'ny firenena ianareo, angoniko avy any amin'ny tany rehetra, ka ampodiko eo amin'ny taninareo. Ho fafazako rano madio ianareo dia dio, ny fahalotoanareo rehetra mbany ny fahavetavetanareo rehetra ataoko afaka aminareo. Omeko fo vaovao ianareo ary asiako fanahy vaovao ao aminareo. Esoriko amin'ny nofonareo ny fo vato, ka omeko fo nofo ianareo. Ataoko ao anatinareo ny fanahiko, ary ataoko manaraka ny fitsipiko ianareo, ka hitandrina ny didiko sy anaraka izany. Onona eo amin'ny tany nomeko ny razanareo ianareo, dia ho vahoakako ianareo, ary izaho ho Andriamanitrareo. Izany ary ny tenin'ny tompo. Araky ny lazaisika tamin'ny nanomboana namakina ireo tenin'Andriamanitra dia manabe Andriamanitra, ka rehefa manabe dia sy maintsy manana faharetana, ary dia atao izay atakarany izay beazina an'izay tiako andehanana ary ny tiana ho aleha. Dia ny kolokolo ny vahoakany tokoa an'Andriamanitra, vahoaka izay voalaza teo araky ny boky ny Ezekela io, fa miodikodin-drava
mivadibadika lava ary dia izay isika ry kristianina hava milaza miara-mahita isika amin'ny fiainantsika andavanandro fantatra sika ny fahendren'Andriamanitra kanefa dia midododo eseroa isika manompo sampo Ezekela mpaminany izao ary ny andro sara izao ny andro sarobidy eo anivosika ny tena fahendrena ary dia tsy hoe tena fahendrena fa anova ny fosika ho fo vaovao izy ho fo sy fanahy vaovao ary izy ho Andriamanitsika ary sika ho vahoakany ka sambatra ary sika manana an'izany ka sady midera an'Andriamanitra no mitalao mba omeny asika mandrakariva izany fahendrena izany fitiavana izany fahasoavana ka engane isika ho angetaeta ho nona mandrakariva ny fahendren'Andriamanitra ka amin'izay ho vokisin'Andriamanitra izany fahendrena izany sika izay no tanisaitsika amin'ny salamo faraika amby 70. Taulani
Ni Kristi asisani. Akisivavaka Riandriamanitra ndiananarainaio maefa ny zavadrehitra sy mandrakizay tokoa ianao ka mba hatreo ireto sakramenta anehoanao ny fitiavanao lehibe ary irao ny fanahy fanangana zanaka ianso vahoaka hafatrany andray aim-baovao ka izay ataonay mpanompo tsy mendrika ny e mba ho toto-saina amin'ny herinao amin'ny alalan'i Kristy tomponao. Fo vaovao no men'Andriamanitra sika, fanahy vaovao no ao amintsika amin'izao paka izao. Nandresy ny rasy Andriamanitra, nandresy ny rasy Kristy, velona izy, ary matoa manana fo vaovao sy fanahy vaovao sika, dia ideran'Andriamanitra ankalaza ny Trinité masina mamonjy asika, ary hitondra n'izay vaovao mahafaly zay mba ho fahazavana koa isika ka hiaraka iredona ny voninahitra ary sika, ary dia ampiraitisika indray mandeha ny ziron'ny paka anambara sika fa velona tokoa i Kristy. Ni
afaka re Andriamanitra andianana rainaio ity alina masina ity dia ataonao mamirapiratry ny voninaitry ny tovy tafasahako velona ka tahiry izy ao amin'ireo taranaka vaovao mampitombo isany fianakavianao ireto ny fanahy nanangananao azo zanakao ka raha efa nao vozinao fanahy mambatan'izy ireto dia ho afaka nompo anao marina tokoa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao tomponay zay Andriamanitra velona sy manjaka miaraka aminao amin'ny fanahy masina amin'ny taona rehetra mandrakizay. Vakteny fahavalo taratasy ny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma. Ry kristianavo, moa tsy fantareva fa isika rehetra natao batemo amin'ny Kristy Jesosy dia natao batemo ho amin'ny fahafatesana. Koa niarana levina tamin'ny batemo ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy ho velona tamin'ny voninahitra ny iray no andehanantsika amin'ny fiainam-baovao koa. Fa raha nampiresina tamin'ny fakantahaka ny fahafatesana isika dia ho tahaka izany ihany koa amin'ny fahatsinganana. Fa fantatsika fa ilay olona tranenimpetratsika dia niara-ny fantsena taminy mba ho levina ny teneon'ny fahotana ka tsy hanompo ny fahotana intsony isika satria izay maty dia afaka amin'ny fahotana. Ary raha niara-maty tamin'ny Kristy isika dia mino fa hiara-belona aminy koa. Sady fantatsika fa rehefa mitsangako velona izy dia tsy maty intsony, tsy manan-kery amin'ny intsony ny fahafatesana satria ny fahafatesana moa dia fahafatesana indray maka ny amin'ny fahotana, fa ny fahavelomina kosa dia fahavelomina ho an'Andriamanitra. Aroka toy izany koa ianareo no anao ny tenanareo ho toy ny efa maty ny amin'ny fahotana, fahavelona kosa ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Izany ary ny teny toy. Miaraha mitsangana atsika hitsenan'ny Kristy vaovao mahafaly amin'ny hira hoe Alleluia resio resy ny fahafatesana i Kristy no nandresy ny fahafatesana. Alleluia 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 resio resy ny fahafatesana i Kristy no nandresy ny fahafatesana. Alleluia 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 Velony anao Jesosy, velony anao Jesosy, oh mifalia ianao prima rivertini fa ianao ny voalohany tena santatra tokoa amin'ny olomba vonjy. Mifalia ianao prima rivertini fa ianao ny voalohany tena santatra tokoa amin'ny olomba vonjy. Alleluia Alleluia Ianao Andriamanitra velona, ianao Andriamanitra masina, Andriamanitra mahery, voninahitra sy dera, voninahitra sy dera. Ombantsika mianakavy any ny Tompo.
Evanjely masina dia Jesosy Kristy nosoratany masinda Matio. Naitaneo anao rito tamin'ny aligny ny sabata, izy koa vao nazava ratsy ny andro voalohany amin'ny herinandra, dia roso nitsidiky ny fasina i Maria Madeleine sy ilay Maria raiky. Ary indro nisy ororon-tany mare, fa nisy anjelin'ny tompo araiky nijotso avy tany an-danitry tonga teo, nagnabiribiry ny vato dia nipetraka teo amboniny. Namirapiratra karaha nitselitra ny soranany, ary fotsy karaha la neige ny fitafieny. Tsy tafavolagna boia ny mpiambiny no nahita zegny, karaha nanjary karaha ny maty. Dia nivolagna tamin'ireo magnangy ny anjely nagnano hoe, aza matahatra anareo, fantatro fa mitady an Jesosy zay nifantsiegna tamin'ny hazo fijaliegna anareo. Tsy ato izy fa efa nitsangana araka izay nivolagniny. Mavie ka zaha fa teo ny toeragna nametrahagna ny tompo. Mandiana malaky mivolagna amin'ny mpianany fa efa nitsangako velogna izy, ary indro ialao anareo any Galilea izy. Agny no ahitanareo azy. Izay ary fa efa nivolanko anareo izay. Dia niala malaky tamin'ny fasina ireo, sady natahotra no faly indrindra, lasa nilomay ilaza amin'ny mpianatra. Ary indro Jesosy niseho taminy nagnano hoe, Arahaba. Dia nagnatogno azy izy, ka namiana ny tongony sy ny ankoka teo anatrehany. Dia ho Jesosy taminany, aza matatro fa mandiana asovy mankany Galilea ny rahalahyko, fa agny no ahitany za. Velony anao Jesosy, mifalia ianao prima riverzini, fa ianao ny voalohany tena santatra tokoa amin'ny olomba vonjea. Mifalia ianao prima riverzini, fa ianao ny voalohany tena santatra tokoa amin'ny olomba vonjea. Izany ary kankalazao ny teny ny tompo. Aneo anao regret. Je serai pas long, puisque les lectures ont été déjà très longues. Juste un mot de souhait, de joyeuse Pâques, que la joie de Pâques remplisse notre vie quotidienne et que chacun, porté par l'Esprit Saint, l'Esprit qui a ressuscité le Christ, que cet Esprit Saint nous porte partout et à tout le temps à être des témoins de la joie de Pâques. Joyeuse Pâques à Sikaziabe.
zasy dia hanao fampianarana lava satria efa maro raha nyvolagnina tamin'ny tenin'Andriamanitra teo fa rehefa nitandreny evanjely za dia nasiara fa isika zao no niaraka tamin'i Jesoa niditra tao Jerosalema. Jerosalema tanàna masina, Jerosalema tanàna ny fiadanana, zay ny dikany, ary tanàna ny Jesoa. Ary de tao Jesoa no nijaly nandalo tamin'ny fahafatesana ary de naniraka an'ireo mpianatra enitsika sara teo mandehana ny Galilea, lazao ny mpianatro. Ka izay koa ry kristianina havana, sy aizan'ny Jerosalema sika fa io tokatrano misy asika io, lay fianakaviasika io, lay eglizy kely, agny lay Jerosalema, agny lay Galilea, agny no anambarasika. Fa nitsangako velona izy, aza matahotra ho izy, aza matahotra, zay ny vokatry ny paka ho asika, hitondra ny aleloia eo amin'ny mpiarabelona amintsika, ary mpiarabelona voalohany dia ny fianakaviasika, ary hitondra izay aleloia zay koa amin'ny mpiaramiasa amintsika, amin'ny mpiaramianatra amintsika. Io ny Jerosalema sika, ny communauté sika tsiraikiraiky, ho an'ny religiozy, ho ansika mpiaramiasa amin'ny toerana maro. Nahita ny Jesoa nitsangako velona isika, ary zay ny paka ho asika. Jerosalema vaovao, Jerosalema tanàna masina, Jerosalema tanàna ny fiadanana. Zay no risika amin'izao paka 2017 izao. Tanteraky izany raha ny fosika, fo vaovao, fanahy vaovao, ary isika hoy matetika aversika no chapelle ny famindrapo. Isika no chapelle mitondra ny hafalian'ny paka amin'ny mpiarabelona amintsika. Ka okary kristianina havana amin'izao paka izao, mba ho fo vaovao tokoa no entsika eo amin'ny fiainantsika. Fo vaovao, aim-baovao no entsika, satria omen'Andriamanitra ny ainy isika. Kolokoloin'Andriamanitra izay fahazavana eo amintsika zay, na de sarotra aza mitondra azy. Hitanareo mitondra ny fahazavana isika ao amin'ny aizina, ary mafy ny rivotra, ny fofofofo, fa tian'Andriamanitra isika, ary de omeny ny fanahiny, ary nomeny ny ainy. Hiaraka isangana ary isika ankalaza any Kristy aina. Teo isika nankalaza ny Kristy, fa tenin'Andriamanitra zao koa isika ho iaho hiaraka isangana andray any Kristy aina. Izy no aina mamelona asika, izy no rano mitondra aim-baovao asika, izy lay rano manadio asika. Ary dia izay no antony anaovana ny batemy ny anyty, ary androany koa isika hanavao ny toky tamin'ny batemy, mba ho aim-baovao no entsika eo anivon'ny Jerosalema sika tsiraikiraiky avy, ka hiderasika n'Andriamanitra ary irasika ny aleloia. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy ho antsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana
no tany-ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoatsika sandrivaky sy asatsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasafa an'izay. olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.